Falmerabantsika rehetra indray ry havako a nahatratra ity andro anio ity hivavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy miombona ao amin'ny fanahy masina ianao. Ary izany indrindra Tompo no hideranay sy hanomezanay voninahitra anao, satria henika ny fahasoavana sy ny famondram-ponao ny fiainanay. Mijery anay hatramin'ny atsipirian'ny momba ny fiainanay ianao, ka mitahy sy manambona anay mandrakariva. Eny, fa na dia toa mahatsiaro mandalo ady sarotra sy fizahan-toetra aza ny fiainanay, dia tsaronay kosa fa momba anay mandrakariva ianao. Koa ataonay ahoana Tompo no tsy hidera, tsy hankalaza, tsy hanome voninahitra anao amin'ireny rehetra ireny. Ary amin'ity andro anio ity, dia mangataka indray ny fanatitrehan'ny fanahy masina izahay. Ilay fanahy masina izay momba, ilay fanahy masina izay mitarika, ilay fanahy masina izay mampianatra anay ny teny tsara hiainana ny soratra masina. Raha maky ny teninao ary izay Andriamanitro, dia vangio amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fonay ho tany lonaka anireny ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny Jaona 5:20 ka ny 4:20 sy ny 7:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa raha tonga ny mpananatra izay hirahako ho aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara ahy, ary anareo koa dia vavolombelona anambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Manomboka ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 3:20, 4:20, 5:20, 6:20, dia hitantsika i Jesosy Kristy manomana ny mpianatra. Manomana azy ireo izy fa ho avy tokoa ny fotoana izay hialany amin'ity izao tontolo izao ity. Ary rehefa hiala amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy, dia haniraka ny fanahy masina indray izy. Andeha ary alaitsika sary an-tsaina ny alahelo izay nitambesatra tamin'ireto mpianatra ireto. Raha hiala tokoa Jesosy Kristy handao azy ireo, ilay Jesosy Kristy izay niara-niaina, niara-nipetraka, ny fampirihariha taminy nandritra ny 3 taona mahery, dia indro hosoloana izay mbola tsy fantatra, izay mbola tsy hita maso, dia ny fanahy masina tsy maintsy nalahelo ireto mpianatra ireto. Kanefa ao anatin'izany alahelo izany indrindra no manome fampiononana Jesosy Kristy, ary ny fampiononana lehibe indrindra izay nomen'ny Tompo dia ny fanirahana ity fanahy masina ity. Ahariary ny soratra masina, indrindra ity mofinaina izay novakina tamintsika teo ity, ireto andininy anankiroa ireto no mampiariary ny asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina dia ambara fa manambara fiombonana. Hoy voalaza mantsy eo amin'ny 5:20 manao hoe: fa raha tonga ny mpananatra izay irahako ho aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Arak'izany ity soratra masina ity
dia manambara fiombonana roa lafy andaniny ny fiombonana amin'Andriamanitra ary ankilany ny fiombonana amin'ny mpianatra. Eo amin'ny manomboka amin'ny 1 amin'ity toko 15 ity no ahitantsika an Jesosy Kristy lay manao an'ilay fanoharana makasika ny voaloboka ka milaza hoe izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny hamoa bebe kokoa. Izao no voaloboka hoy izy ary ianareo no sampany. Misy fiombonana lalipaka ao amin'ny Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray. Ary toy izany fiombonana izany koa ny fiombonana fanahy masina amin'ny Jesosy Kristy arak'izay hitantsika eto amin'ity 4:20 ity. Zany hoe zany, i Jesosy Kristy dia sady miombona amin'Andriamanitra iray, miombona amin'Andriamanitra ray no miombona amin'Andriamanitra fanahy masina. Zany hoe ity 4:20 ambany masontsika ity dia mampianatra antsika ny amin'ny fiombonan'Andriamanitra telo izay iray. Andriamanitra ray ilay mpahary sy mpamorona, Andriamanitra zanaka na i Jesosy Kristy ary ilay Andriamanitra fanahy masina. Tena misy fiombonana arak'izany ao amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary zany fiombonana izany no entiny Jesosy Kristy hampiononana ireto mpianatra ireto, izay anambarana fa tsy hafa akory ny fanahy masina fa tena iray aminy amin'ny Jesosy Kristy sy amin'Andriamanitra ray ihany. Ary tahaka izany fiombonany Jesosy Kristy sy ny fanahy masina izany no anehoana ihany koa ny fiombonany Kristy amin'ny mpianatra etsy ankilany. Ny fiombonany Kristy amin'ny mpianatra dia tahaka ny fiombonany Kristy amin'ny fiangonana, tahaka ny fiombonany Kristy amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina ihany. Zany hoe zany, tahaka ny fiombonany Kristy amin'Andriamanitra ray sy ny fanahy masina no iombonany Kristy amin'ny mpianatra ka tsy tokony anana alahelo izy ireo. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity soratra masina ambany masontsika ity dia soratra masina manaisitra sy mandrava izay fampianaran-diso rehetra manohitra ny maha-Andriamanitra ny fanahy masina. Ireo fampianaran-diso izay azo lazaina koa aza fa fampianaran-diso efa nilaozan'ny toetrandro, efa niseho ela, tahaka ireo fampianarana triteista ohatra, izay mihevitra an'Andriamanitra ho telo samihafa, hafa ny Andriamanitra ray, hafa ny Andriamanitra zanaka ary hafa ny Andriamanitra fanahy masina ho izy ireny. Ao ihany koa ohatra ny fampianarana modalisme izay milaza fa ny Andriamanitra telo izay iray dia Andriamanitra samy manana ny vanim-potoana sy miseho amin'ny vanim-potoana telo samihafa, ka ambaran'izy ireny fa ny Andriamanitra ray dia niseho tany amin'ny testamenta taloha, ny Andriamanitra zanaka na Jesosy Kristy dia niseho fony izy niseho olombelona tety ambonin'ny tany, ary ny Andriamanitra fanahy masina dia izay miseho amin'izao andro ankehitriny izao ka tsy misy ifandraisany akory zany Andriamanitra telo izay iray zany. Ary misy mihitsy aza ireo fampianarana samihafa izay mandà mihitsy ny maha-Andriamanitra ny fanahy masina toy ny fampianarana arianisme. Fa eto kosa nefany dia ambara ry havako malala fa tsy izany akory ny fampianarana makasika amin'ny fanahy masina, fa tena misy fiombonana eo anivon'ny tontolon'Andriamanitra mihitsy dia ilay Andriamanitra telo izay iray ny fanahy masina. Ary toy izany koa ry havako malala, toy izany koa no fiombonana ilaina sy takiana eo anivon'ny mpianatra, eo anivon'ny mpino, ny fiombonana eo anivon'ny fiangonana. Tahaka ny fiombonan'Andriamanitra telo izay iray no tokony hiombona ny fiangonana ihany koa. Ny voambolana hoe fiombonana izay ampiasaintsika eto
de nitakarina avy amin'ilay teny hoe communion. Ka raha miresaka hoe communion isika dia anambarana firaisan'olona maromaro izay mitovy finoana kanefa afaka mifampizara. Zany ny hevitry ny teny hoe communion. Na ihany koa raha tiatsika de azo ahitsy kokoa manao hoe ny communion dia fiombonam-piainan'ny olona maromaro, na fiombonana lalina, fiombonana kaiky, na manambara fifandraisana anatiny mihitsy azy. Tiany Jesosy Kristy hiseho anivon'ny fiangonana mantsy ry havako ny fiombonana tahaka ny fiombonan'izy Andriamanitra telo izay iray. Ary zany koa no fiombonana ilaina ankehitriny. Fandinika sy fieritreritra arak'izany reo toe-javatra misy samihafa izay miseho sy mifamaofao ao anatin'ny fiangonana, tahaka ny fisehon'ny fifankalana, ny fifampiantaniana, ny fivakisana sy ny fizarazarana amin'ny endriny samihafa. Zary lasa kianja ny fitsitokotokoana ny fiangonana ankehitriny ka mampandiny tena raha mbola manjaka ao ilay Andriamanitra ny fiombonana, ilay Andriamanitra firaisana, ilay Andriamanitra telo izay iray. Ho tsarotsika mandrakariva fa Andriamanitra ny fiombonana izy fa tsy fampisarahana. Andriamanitra miray Andriamanitra fa tsy Andriamanitra mizara. Koa ny fiangonana zay manana an'izany fiombonana zany no endrika isehonin'Andriamanitra telo izay iray ety ambonin'ny tany. Ny asan'ny fanahy masina arak'izany de miariary fa mampiombona fa tsy mampizara. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala zay tarafitsika amin'ity mofinaina ity de ny hoe ny asan'ny fanahy masina ihany koa dia manambara vavolombelona. Ny asan'ny fanahy masina dia manambara vavolombelona. Andin'ny anankiroa no diniantsika teo ao anatin'ity mofinaina ity, kanefa ao anatin'ireo andininy roa monja ireo dia miverina indroa sahady ny teny hoe vavolombelona, na eo amin'ny andininy 420 na eo amin'ny andininy 720. Ambara eo amin'ny andininy 420 fa ny fanahy masina no vavolombelona. Raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray de ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray de izy no vavolombelona anambara ahy. Tena pirofo mivaingana zany, maneho ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin' Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho de irahako aty aminareo izy. Ho ny voalaza ao amin'ny toko 4:7. Araka ny mahavavolombelona ny fanahy masina arak'izany de manatanteraka ny asan'ny Kristy izy rehefa hiala Kristy, ka tsy tokony alahelo na anana fanahiana ntsony ny mpianatra. Raha nampianatra Kristy, ampianatra sy ho lasa fanoloran-tsaina endry ho an'ny mpianatra ny fanahy masina. Raha nampahery Kristy, zary lasa hero an'izay mila azy ny fanahy masina. Raha nananatra Jesosy Kristy de zary mpanitsy sy mpananatra ny fanahy masina. Arak'izany ambara ry havana fa tena mpiombon'asa amin'ny Kristy ny fanahy masina, ary izany no mahavavolombelona azy. Vavolombelona ny fanahy masina araka izay ambaran'ny Jaona ihany any amin'ny Jaona 1:5. Ny andininy 9 manao hoe izy lay avy tamin'ny rano sy ny ra dia Jesosy Kristy, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny ra, ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Fa voalaza koa ry havako eo amin'ny andininy 7:20 fa ny mpianatra ihany koa de vavolombelona. Arak'izay voalaza manao hoe ary ianareo koa vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Vavolombelona ihany koa zany ny mpianatra. Any amin'ny Jaona 1:1
Ny andininy voalohany sy ny faharoa de manamafy Jaona milaza fa izay efa hatramin'ny voalohany de izay efa renay, izay efa hitany masonay, izay efa nojerenay sady notsapain'ny tananay ny amin'ny teny fiainana, fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay, de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny ray ka efa naseho taminay. Arak'izany dia ambara ry havako malala fa ny zava-nisy ny ainan'ireto mpianatra ireto niaraka tamin'i Jesoa nandritra izay 3 taona sy enim-bolana izay no indro ifampizarana ihany koa ka ahatonga azy ho vavolombelona anerana izao tontolo izao. Dia tsy mitsahatra manambara izany reto mpianatra ireto. Ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly ohatra de mitanisa ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpianatra tahaka andry Petera, tahaka andry Jaona izay milaza mandrakariva ny zava-nisy hitany sy ny ainany niaraka tamin'i Jesoa Kristy. Petera ohatra de milaza rehefa nilatsahan'ny fanamasina izy de nanambara ao amin'ny toroteniny fa izany Jesoa zany de efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany zahay hoy izy ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2-3. Mbola Petera ihany no milaza rehefa nadinina teo alohan'ny mpisorona be izy de hoy ny voalazany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:9-20. Hoy ny voalazany Petera manao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an' Jesosy izay novonoa ny tananareo, nahantonareo teo amin'ny hazo, izay nasandratry ny tananakavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izahay de vavolombelona izany zavatra izany, ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Fijoroana vavolombelona tahaka izany koa no nataony Paoly Apôstôly rehefa nasaina nandahateny tao amin'ny sinagoga tany Antiokia izy. Hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:20 ka ny 7:20 sy ny manaraka de hoy ny voalaza manao hoe ary rehefa natanteraka zay rehetra voasoratra ny amin'ny Jesoa izy de nanaisitra azy tamin'ny hazo fijaliana ka nandevina azy tao am-pasana, fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty, ary izy niseho andro maro tamin'izay niara-niakatra taminy avy tany Galalia ho any Jerosalema, ka dia ireo no vavolombelona amin'ny olona ankehitriny. Ry havako malala, isika ankehitriny koa antson'Andriamanitra sy antson'ny tenin'Andriamanitra hijoro vavolombelona, hanambara ny famonjen'i Kristy, hanambara ny asa-pamonjena izay efa nataon'i Kristy teo amin'ny fiainantsika. Tokony ho fantaritsika ry havana, tokony ho fantatsika fa zary-maivana sy tsinotsinona ny fijoroana vavolombelona rehetra ataontsika sy ataon'ny fiangonana raha toa ka tsy eo ny fijoroana vavolombelona ataon'ny fanahy masina. Ny fijoroana vavolombelona ataon'ny fanahy masina no manamarina ny fijoroana vavolombelona ataontsika sy ataon'ny fiangonana ary ataon'ny mpino. Zany hoe tsy maintsy tarihan'ny fanahy masina hatrany, tsy maintsy tarihan'ny fanahy masina mandrakariva ny mpino, ny fiangonana, ny mpianatra amin'ny fijoroana vavolombelona rehetra izay ataony. Tahaka izay tsy maintsy iasan'ny fanahy masina ohatra amin'ny famakiana ny soratra masina, amin'izay tsy maintsy hitarihan'ny fanahy masina ohatra amin'ny asa izay ataon'ny fiangonana, tsy maintsy angatantsika amin'ny fanahy masina ohatra rehefa hamaky ny soratra masina na rehefa hanao asa sy fampaherezana sy ny hafa koa. Tsy maintsy tarihan'ny fanahy masina mandrakariva ny mpino amin'ny fijoroana vavolombelona ataony, hanamarina ny famonjen'Andriamanitra efa nataony teo amin'ny fiainan'ny mpino, ary hanamarina ihany koa ny fiasan'ny fanahy masina raha teo zany. Ry havako malala, ety ampamarana anary no anambarana fa miara-miasa
Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, ka manana fiombonam-piainana lalina sy fiombonam-piainana anaty, ary tia ampiombona antsika aminy koa sy amin'ny samy fiangonana Andriamanitra telo izay iray, fa izay manana izany firaisana izany ihany no afaka hanambara ihany koa ny fahasoavana sy ho afaka hijoro vavolombelona ho azy raha teo. Andeha isika riavako, andeha isika fiangonana, hanana sy hanamafy ny fiombonana sy ny firaisantsika amin'ny Kristy sy ny firaisantsika amin'ny fanahy masina, ny firaisantsika amin'Andriamanitra, mba hahafahantsika mivelatra sy mampivelatra bebe kokoa hatrany amin'ny fitoriana filazany tsara anehoana ny fiombonan'ny mpino ety an-tany izany. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika riavaka. Andriamanitra, misaotra anao zahay fa nomenao teny, nomenao zany fanehoan-kevitra lehibe, fampiononana, fampaherezana, fa Andriamanitra fanahy masina dia mampiombona sy miombona ary mampahery ny fiangonanao. Ny fanahy masina dia afaka maneho raha teo fijoroana vavolombelona izay arahanay koa ankehitriny eo anivon'ny fiangonana. Ndreto ary izay fiangonanao, aneo eo anatrehanao ho fiangonana miasa, ho fiangonana maneho ny fahatsaranao ety an-tany. Vavaka izay tompo amin'ity anio ity, ho an'ireo rehetra izay manana hetaheta mila vonjy, ary dia mivavaka manokan'izay ho an'ireo tsy salama, mivavaka manokan'izay ho an'ireo izay any amin'ny toeram-pitsaboana, ireo mpino kristianina indrindra izay ao anatin'ny aretin'Andriamanitra, vangeo amin'ny indrafonao izy ireny, mba ianao Jesosy hanasitrana sy hanaisitra ny rofin'aretina, ampaherezo amin'ny fanahy masina ary tehirizo amin'ny finoana sy ny fankatoavana anao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.